waba mifuna uro mifuna fasingana zangangana wo mifuna waba mifuna uro mifuna fasingana zangangana wo mifuna uro mifuna fasingana zangangana wo mifuna fasingana zangangana wo mifuna ushuke mifuna uro mifuna ufasinite ngeira kawo mifuna ushuke mifuna uro mifuna ufasinite ngeira kawo mifuna uro Mi bakut koche amina olofanaya mi bakau fasini yang estiavana mi bakut koche amina olofanaya mi bakau fasini yang estiavana Bifuna Fasinian is Javana, Bifuna, Fasinian is Javana, Ibabu, Pakuro, Epautako, Auga, Pamela, Matia, Mamesana, Ibabu, Pakuro, Epautako, Auga, Pamela, Matia, Mamesana, Auga, Pamela, Matia, Mamesana, Auga, Pamela, Matia, Mamesana, Auga, Pamela, Matia, Mamesana, Auga, Pamela, Matia, Mamesana. Ja, iseho amin'ny endrika amin'ny finoana bebe kokoa ny fandaharantsika androany ary tsy afenina ary araky ny lazaiko foana hoe tsy eto amin'ny fandaharana akama no andeha hanasitrika ny hazavanana ny labozia mazava ho any ambanin'ny fandriana. Reharehan'ny akama ny finoana izay ananany an'Andriamanitra sy ny finoana izay ananany ka entiny hanazavana ny saintsika rehetrarehetra sy hanambaboana ny saintsika sy ny fanahintsika hitondro bebe kokoa amin'ny fametrahana ny zavatra rehetra izay atao amin'Andriamanitra. Ny tompo tokoa manko no manjoy momba sy ny manatanteraka izay mety ho safiditsika. Niainga tamin'ny fifonana isika ary mila fifonana tokoa isika izao ary tsorina avy hatrany fa tsy misy izay tsy diso, tsy misy izay tsy nanao ny tsy mety ary tsy misy ny atao hoe feno na madio, tsy misy hotetenana. Tafiditra ao anatin'izany ny tenako manokana ary
mangataka fifonana eo anatrehany indray amin'ny zavatra tsy mety izay rehetra natao na tamin'ny teny na tamin'ny fietrika eny fa na tamin'ny fandraisana ara tamin'ny maro sy teo amin'ny fiarahamonina fa dia mangataka fifonana re raha sanatria nisy ny tsy nety natao. Ny ifonana dia mba hiakarana misehatra ambonimbony kokoa ary isian'ny fivoarana araky ny fanahy ny toerana lazaina eto dia tsy ilay seza iendrianana na le seza hipetrahana fa ilay toerana ahafahana manompo sy midera amin'ny fomba avo sy ambony izany atao hoe ray tompon'ny fahendrena sy tompon'ny voninahitra. Alefatsika ity iran'ny katolika ity miakara amin'ny toerana ambony. Ny miakatra amin'ny toerana ambony na ny atao hoe avo dia tsy ianao amin'ny maha ianao no miakatra na hoe ndeha hananika an'izany toerana izany fa tsy maintsy misy ny fitarihan-dalana, misy ny fitarihan-teny, misy ny fitariam-panahy ary misy aza ireo voatondro ho amin'izany. Miakara amin'ny toerana avo izy fa olona favo. Ilay favo eto dia mahafeno ny fepetra, ny fo, ny fanahy, ny saina, ny folo, ny saina aloha, ny fanahy dia mifamatotra amin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy ary ny hery rehetra ao aminao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe afaka miakatra avo ianao rehefa feno ireo fepetra ireo hoe mifamatotra ary lasa fiainanao tanteraka, iainanao tanteraka ny fanompoana sy ny fiderana an'izany Jesosy Kristy izany. Mety ho gaga ianareo hoe maninona no Jesosy Kristy satria izay no ekonomika ny fanarahan'ny FFKM fa ao no mamorona mbola mijanona ihany hoe mamorona hafa sy ny karazany. Izay tokoko ny fanarahan'ny FFKM Jesosy no iantsoana ny Jésus Kristy ka raha izay no malagasy akaiky indrindra ifandraisana aminy na iza iantsoana azy rehefa mino amin'ilay Jesosy Kristy ianao dia izay no lehibe indrindra. Miakara amin'ny toerana ambony.
feo azao amin'ny vohitravotsona hoe ino fatoka ry tomponare ry tompo mahery Andriamanitra reo si eri ny sanina mingane Seigneur hoe ty manangana ilay fanjakany ieri ny sanina mingane Seigneur hoe ty manangana ilay fanjakany ireo alisoany manarakazy misandany ilay fandresena nolony raha kalidiany izay nandilindriny ambony ny sanakony rehetra trotrony izay kely sy olona mirondo ireurenirumdirumai pura tuttuni zakeli simulla mirundo ireurenirumdirumai pura Satra betsaka tsika amin'izany hira zany iny averiko kely toko iny hira iny dia fanandratana olo-masina ho an'ny Mopera Jacques Bertieu raha tadiditsika tamin'ny Oktobra 2012 no nanaovana azy ary olona manana maha-izy azy tokoa izany Père Jacques Bertieu zany paix à son âme. Ny antony nandefasana an'iny hira iny dia misy teny lehibe ao anatin'izy io hoe vaovao mahafaly. Inona no atao hoe vaovao mahafaly? Ho an'ny ireo izay nianatra tamin'ny école misy manana école finoana zany katolika dia matsapatsara an'izany atao hoe vaovao mahafaly zany. Ny tenanay zao dia anisan'ny hoe nianatra tamin'izany Ignace de Loyola teo Antamena ary voataizan'ny mademoiselle Mathilde tsara amin'izany atao hoe resaka vaovao mahafaly, fianarana katesisy sy ny karazana ary tsy nanenenana zany satria nafe sy nanjary naforona olona atao hoe Fleury Kotomalala ny fitaizana nataon'ny Masinda Michely tamin'izany atao hoe fanatanjahantena Père Fazio sy ny ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra tao amin'ny Masinda Michely tao Apaibe moa zany dia naforona olona atao hoe malala tsara an'izany atao hoe valeur an'izany atao hoe finoana manompo an'i Jesoa Kristy amin'ny finoana katolika sy ny finoana protestant izay tsisy nahady hevitra fa voataiza tao anelanelan'izany ny teny. Milaza vaovao mahafaly ary mitondra vaovao mahafaly. Ny vaovao mahafaly dia raha ohatra ianao zany hiteny misy filaza azy hoe kristocentrika zany hoe mifatoka tanteraka
ary miainga tanteraka amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy Kristy. Dia misy koa le hoe Kristô biblika amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy Kristy izay miankina amin'ny voalazan'ny Baiboly na ny soratra masina. Tsara ho fantatritsika fa misy nuance kely ireo zavatra ireo ary ny mpanompon'Andriamanitra no tena ahay hanazava an'izany aminareo. Fa ny ho teneniko androany dia ny fanazavana tsotra, tsy haka référence maro na hoe akaviana na hanao hoe kristocentrika na kristo biblika tsika, fa tsotra amin'ny alalan'le hoe marina, mahitsy ary madio no ho hazavako eto. Maty Madame Perret, tompon'ny pharmacie Belvedere sy pasteur François. Mamanga ny fahoriana toko. Tena grave be zany a. Pasteur François Evitsikerena Tsararano, dia ramatoa tompon'ny pharmacie Belvedere, olona malaza tao Mahajanga ireo olona ireo. Grave ny aretina Covid aty Mahajanga. Dia tena mamanga ny fahoriana toko, mampalahelo zany. Dia ny vaovao mahafaly dia teny amin'ny alalan'ny famarinana, tsy mivilivily ary mahitsy. Sendra tafaresaka tamina mpanompon'Andriamanitra ny tenako omaly. Ary zay no mahatonga ity éditorial ity, ary natolotra ho azy manokana ireo hira sy hira fanompoana sy fideranan'Andriamanitra iteo, satria zava-dehibe loatra amin'ny fiainan'ny akama ny manana hoe mpanompon'Andriamanitra manoro, miteny, mananatra, manitsy, manome hevitra, ara-panahy, ara-tsaina. Tsara hazavaina eto manko fa rehefa nandinika ary rehefa niresaka izay mianaka, dia tonga tany amin'ny conclusion hoe, tonga tany amin'ny fehi-teny anankiray hoe tena henjana be tokoa fa rabirabin'ny ratsy. Zaranareo mieritreritra hoe iza ny ratsy eto a? Fa zavela izahay no hiteny an'izay satria tsy mety loatra raha andeha hiezaka hanatsara tena eo anatrehan'ny zavatra misy, fa mety ho possible ny tenako izao koa dia mety ho ratsy ao anatin'ny fandehan'ny zavatra. Fa mamela ahany ianareo hanazava ny fehezan-teny farany vita resaka hoe rabirabin'ny ratsy ao amin'ny fony ilay malagasy. Anika tsy tafavoaka ary tsy mahafantatra intsony ny atao hoe mahitsy miohatra amin'ny mivilana. Efa niteny ary izay no nanitona ity ray aman-dreny ity, niteny hoe maro ny zavatra marina lazainao. Ary nisy omaly ohatra dia nisy niteny tamiko mihitsy hoe ny fomba hitenenanao ilay mahitsy dia tsy zakany ilay malagasy. Dia hoy aho tamin'ilay olona hoe mba tiako aho ianao mba hiditra eo amin'ny fandaharako ka hiteniny mahitsy amin'ny fomba mivilana na miolakolana.
tiany tsara moa le izy fa tonga dia mitoy an'izay hoe ieniny teny mahitsy fahotenenina amin'ny fomba miolakolaka nefa ilay vahoaka mpanaraka ny akama dia efa tena ao anatin'le hoe fitiavana ny mahitsy tsy misy miolakolana. Rabirabin'ny ratsy amin'ny fony ny malagasy ozy ka anika tsy fatantsony ny mahitsy miohatra amin'ny vilana, ny marina miohatra amin'ny lainga. Ohatra kaiky ozy raha tena hoe manana ny fahamarinana tokoa ka mitandro an'izany atao hoe fahamarinana, raha sendra misy fahadisoana dia miala tsiny. Taozy ny nisy nandefa sy nizara vaovao tsy marina, tsy fatapotra, lainga, tahaka nireny hoe 36 millions de dollars nentina tany Afrique du Sud, 200 000 dollars nentina, 200 000 euros nentina tany Afrika Atsimo. Azafady, manahirana tompoko ozy ny mieritreritra an'izany kanefa dia tsara lazaina ny malagasy hoe manino nareo tompoko, ny fonareo dia marivo tahaka izany ka babonin'ny olona amin'ny hevitra diso, babonin'ny olona amin'ny hevitra lainga, babonin'ny olona amin'ny hevitra feno fitaka fa makarary anao ny teny mahitsy sy ny marina. Hoy ihany ity mpanompon'Andriamanitra ity ary tsy indray mandeha nisy mpitandrina aperinasa mitory teny ka miteny hoe rehefa mitory teny ka misy matsapa, hoy tsara ilay mpanompon'Andriamanitra hoe raha miteny ianao Monsieur Fleury ka misy olona tezitra amin'ny alalan'le marina teneninao, ao aminy zay le fahadisoana ozy izy. Nisy mpitandrina efa niteny an'izay koa. Matoa ianao tezitra amin'ny zavatra teneniko ety amin'ity pilipitra ity ozy, dia ao aminao zay le tsy mety ozy. Dia matsiaro anao voatonona ary matsiaro mihitsy anao vize hoe iza zay mivizen'ny paster zay. Dia lasa tezitra ianao amin'ny paster ny adidy zay tokony atao amin'ny fiangonana ahenanao satria menatra ianao vize tao anatin'le resaka. Zay izy io ozy izy. Matoa ianao marary ao anatin'le filazanany marina sy ny filazanany mahitsy ozy. Ao aminao mihitsy zay le tsy mety ary eo no tokony hanomboka ny fandinihan-tena amin'ny alalan'ny fihainoana ny vaovao mahafaly. Raha zatra mihaino vaovao mahafaly ianao araky ny finoana kristianina, tsy ny hoe finoana katolika ihany, ny vaovao mahafaly dia ny filazana ny marina aminao fa tsy tompo ny fahendrena ianao fa an'Andriamanitra ny fahendrena ary omenanao ny fahendrena fa tsy avy aminao. Ny fahendrena ety ambonin'ny tany dia heloka any an-danitra, aza mianan-kendry zany. Andriamanitra no manome fahendrena ho anao ary fatany fotoana hoe manombokety ianao no endry ary tsy ho fantatao intsony zany ditra zany. Tsy misy olombelona matohatra fakapanahy na izy na iza fa rehefa tonga amin'le fahendrena omen'Andriamanitra izy ary mino tanteraka ny asan'Andriamanitra dia matohatra ny fakapanahy. Ny fakapanahy toko dia tsy natao ho toerina fa alao mitsoka
raha ohatra mbola marivo salosana ao anatin'ny fakapanahy. Izay ny antony tenenako foana hoe tsy mbola ho zakako zany hoe za no andeha hanao filoham-pirenena ho taritaritinareo amin'izany satria mametraka ako amin'ny fakapanahy goavana zany, ary mila miomana ara-panahy, ara-tsaina ary ara-pinoana vao mety ho tonga amin'izany safidy zany, satria safidy masina zany ary adidy masina. Asakasaka ireo zay nahazo an'izany adidy zany ka namadika sy nitondra izany adidy zany any amin'ny fitiavatena sy ny fanompoana ny mamony eto dia vola. Ny vaovao mahafaly dia ny filazana ny marina. Ohatra fotsiny zany hoe raha miteny Fleury Rakotomalala zany hoe miala tsiny aminareo mpitondra, miala tsiny aminareo mpanohatra, fa hatreto dia fafilanga nitondranareo amin'ilay vahoaka. Ho an'le mpanohana an'le mpitondra sy le mpanohana an'le mpanohatra dia tezitra amin'izany ary tsy manam-potoana akory izy mandiny tena hoe sao de marina zany teny nga Fleury Rakotomalala zany. Izany hoe tokony andiny tena zany fa ny zavatra mitranga dia zao: i Fleury Rakotomalala indray zay tsy concurrent zareo efa miteny tsy indray mandeha na indroa fa mijanona ho mpanao gazety aho tompoko fa tsy manana eritreritra andrombaka fitondrana. Raha toa tonga amin'izany hoe mandrombaka fitondrana zany dia fotinareo vahoaka manaraka anahy anosikahako any amin'izany zavatra tsy eritreretiko zany akory. Marina tsy andany adidy aho kanefa na izany anaty zany tsy zaly izy tompoko. Ny tsy afaky ny andeha hanao juge et partie aho, tsy afaky ny andeha hitsara ny Andriamatoa Andry Rajoelina, hitsara ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireto mpanohatra sy ireto mpanaraka azy raha izako mieritreritra no ministra na ho président na premier ministre rapitro. Tsy lôzika zany, ary zany natao hoe vaovao ratsy indrindra fa tsy vaovao mahafaly akory raha mieritreritra an'izany ny tenako, satria ny antony dia tsotra fotsiny. Raha ohatra anao à partir du moment anao intéressé amin'ilay toerana dia dikan'izany ny zavatra ataonao rehetra eto dia partial ary tsy mandeha ny amin'ny tokony ho izy. Mila crédible zany, mila zavatra milaza mahitsy, milaza marina, tsy mitongilana amin'ny atsa, tsy mitongilana amin'ny aroa ny zavatra teneninao. Ny vaovao mahafaly teneninao zany dia ny filazana hoe tsy mety io ry zalahy, efa hita ve fa tsy mety. Dia mbola lazana foana hoe ny vaovao mahafaly amin-dralahy manko dia zao ny vaovao mivilana. Efa hita fa tsy nihoatra ny 10 000 personnes ny teny Tanjombato. Dia mahafaly amin-dralahy le maheno hoe efa manao ironie Fleury Rakotomalala zany amin'ny hoe 300 000 personnes ny tao. Dia rehefa niteny Fleury Rakotomalala hoe tsy nihoatra ny 10 000 re tompoko ny tao, dia eo ry zalahy vanina fa inona ihany raha ny tian'lery lazainy e. Lazaina de manière ironique izy mba tsy hahasimba ny fon'ny-dralahy. Rehefa lazaina ny tena marina amin'izay izy marary ny saina. Zany hoe ilay malagasy zany dia mifamatotra amin'ny zavatra tiany fony fa tsy any amin'ny lalan'ny saina sy ny fanahy afaka manadiady. Ary ireo mpitondra no tena olana voalohany amin'izany satria ny fandokadokafana
tadidio fa teto amin'ity fandarana ity no vahan'ny terme voalohany hoe dédakisme sy ny solelakisme. Efa manomboka mandeha zany ary efa manomboka miteny zany amin'izao fotoana izao. Dédakisme sy ny solelakisme. Andro lehibe ho an'ny malagasy ny androany. Maly moa no nanomboka dia androany nilazana ny hoe arapaina tratran'ny ny asaramanitra. Tena tsy afenina tokoa, tena ampahanetretena ary nofona satria tsy nalala an'izany na dia nalala raha ny tena dia sinobe an'izany atao hoe taom-baovao malagasy. Fa rehefa mahazo an'le adidy ianao, mahazo an'le andraikitra ianao, indrindra fa nasaina ny tenanao, dia eo no hoe tia misy vaovao mafaly hoe Fleurirako-Tomalala contre an'ity zavatra ity lahy taloha. Tena contre n'io taom-baovao malagasy io aho, satria misy olona manafangaro amin'izy io amin'ny skidy sy ny sampy. Dia izay mihitsy no tsy nandehanako tao amin'izy io. Fa raha ilay omaly izay tompoko dia tena misaotra tanteraka, misaotra ny mpanatanteraka fa tanteraka tao anatin'ny finoana madio, tsy sampy manodidina na skidy manodidina ny zavatra, ny fotoana, ny lanonana omaly. Tsy fantatro io zavatra io satria anisan'ny taon'ilay malagasy andao lazaina hoe diso lalana ny tenako ary nanohatra ny culture, ny civilisation izay malagasy amin'ny tenako. Fa rehefa teo aho dia nahatsapa hoe diso lalana ialahy Fleury. Fa izao ilay zavatra misaoran'ireto olon'reto ny invité na hoe nanasa anao, misaoran'zareo fa nafahanao nahalala bebe kokoa ny izany atao hoe kolotsaina na efa nataoko izany atao hoe kolotsaina kultoraly malagasy. Menatra ny tenako ary tompoko teo, izay no hametrahako fifonana lehibe amin'ny malagasy izay tohana tamin'izany andro izany hoe tsisy lalan'izany, fa tena milaza aminareo tompoko fa tsy fanajanao, ny fombanao, ny kultoralinao dia midika fa very en partie ny maha malagasy anao sy ny mahanao anao. Nen'olona hajainy fa ny anao potehanao. Ny resakitsika teo hoe vaovao mahafaly. Jereo tsara ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Fa naninona ny fiarahamonina malagasy taloha nandeha? Na dia nisy ary ny antanatohatra hoe ireto izao, ireto izao, ireto izao. Misy tena sorena manko. Raha navoakako omaly hoe mena fotsy lay saina navoaka. Tena diso ianao tompoko fa niparitaka eran'ny Madagasikara ny saina mena fotsy. Niparitaka io. Ary inona ny tena filozofia ny saina mena fotsy io? Alao hazava tsara fa ny mena dia midika fanjakana. Ny mena dia midika
fahefana. Ny mena dia midika hery, ary ny mena ihany koa dia midika tanjaka. Tsy le hoe interprétation contemporaine n'le mena no azavaina eto, fa le tena hoe dikany tamin'izany atao hoe fanjakana malagasy tamin'izany andro. Averiko tsara, fanjakana, tanjaka, hery, ary symbole na hoe pouvoir zany ny mena. Ary ny mena dia natokana ho an'ny fanjakana. Zany hoe ny mena jaky zany, ny tena hoe mena zany dia matetika ny mpanjaka na ny olona ao anatin'ny fanjakana no mitondra ny mena ao anatin'ny fanjakana. Dia zao any amin'ny fipetraky le saina na le fanilo voalohany dia efa mipetraka ny fanetretena ny mpitondra tamin'izany. Satria ny mena dia natao ambanin'ny fotsy. Zany hoe ilay fotsy zany no eto ambony. Inona indray ny dikan'le fotsy tamin'ny andron'ny fanjakana zany tamin'izany? Ny fotsy tompoko dia midika vahoaka. Averiko. Ny fotsy dia midika vahoaka. Ny fotsy ihany koa eo ambonin'ny mena izy hoa, zany hoe ny dikan'izay dia ny mpanjaka dia atao anompo vahoaka. Fa tsy ny contraire takan'izao mitranga ao a Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny vahoaka indray no manompo an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny vahoaka indray no mandeha mitolona midina eny an-dalambe manompo any Ngia Ravalomanana. Eo ambony ny fotsy, zany hoe ny vahoaka zany. Ny fotsy ihany koa dia midika fanetretena. Zany hoe loloavin'ny mpanjaka tapon'ny loha zany ny vahoaka sy ny fanetretena satria eo amboniny. Fahendrena ihany koa sy fahadiovana. Zany hoe reto zany ny toetra tsy maintsy ananany ny ho raisintsika manko zay rehefa avy eo. Tsy maintsy ananany zany atao hoe mpanjaka na mpitondra miloloha tapon'ny loha ny vahoaka, miloloha tapon'ny loha ny fahendrena, fahadiovana, fanetretena. Izay ve ny vaovao mafaly hitatsika amin'reto mpitondra malagasy? Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, anazava Andriamatoa Christian Ramanatsoa rehefa avy eo momba ny fanetretena na ny 4F, 3e F izy androany fanetretena, dia ho hitanao hoe mifandehany samy mandray izay tokony ho raisiny. Amaranako ny fampidirana ataoko na ny tatasika teneniko dia hoe raha tsapanao ireo zavatra ireo ary tao anatin'ny fahendrena malagasy zany, hoe raha miteny ianao dia mitenena ny mahitsy ary mitenena ny marina. Ny marina rehetra tsy filaza ho ny teny frantsay. Diso tanteraka zany satria ny antony mba hierovana an'le fanjakana. Ny mpanjaka no mametraka an'izany. Efa hita zao fa tsy mandeha le fanjakana, dia mba hierovana an'le fanjakana dia tsy azo lazaina ny marina rehetra. Hoe ilay mpanjaka anie mijangajanga, ilay mpanjaka anie mampirafy, ilay mpanjaka anie mananjanaka ary amin'ny filaovana hafa ary, ilay mpanjaka anie midy ao amin'ny sale, ilay mpanjaka anie manao an'izao ao amin'ny palais ao. Misy zany ary misy zany. Rehefa tonga ny fotoana ienonao amin'ny Fleury-Rakotomalala ka marary ny vavononao, maheno ny famarinana lazainy,
amin'izay olona tomponao dia meo ianao manomboka mieritreritra hoe tokony andiny tena manomboka eto. Ny foko ve no miresaka sa ny saiko? Rehefa olona manao an'izay hoe za dia Andry Rajoelina Marc Ravalomanana na Marc Ravalomanana forever, dia tadidio fa efa lasa Andriamanitra kelinao zany Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana. Ianao zany no anisan'ny olona tsy avotra indrindra, satria na inona maloto ataon'iny olona iny dia mpanompony ianao. Izay ny vaovao ratsy indrindra. Fa ny vaovao tsara indrindra dia hoe, sy ny mahafaly dia hoe, ny foko sy ny saiko ary ny fanahiko dia miaraka amin'i Jesosy Kristy forever. Zay no izy. Fa à partir du moment ianao no olona natsangan'olona no forever aminao dia mandiny tena fa hoy le fitenin'le profinay zay hoe vient d'ici. Zany hoe la fin est proche, na efa akaiky ny farany ho anao. Vient d'ici ozy izy. Asokoasina nataonay surnom an'le prof d'anglais anay zay. Mety mahatsiaro an'izay ngamba sao le promotion ankoreo. Asokoasina. Zay nataonay an'le poser des questions izy. Asokoasina. Zay nataonay dala. Vient d'ici ozy. Ianao no vomafy indrindra raha ohatra ianao miteny hoe je suis pour un tel forever. Ny olona miovy eny an-dalana, fa Jesosy na izay Andriamanitra tomponao no tsy miova mandra-pahafatinao. Izay ny vaovao mahafaly indrindra. Mifatotra aminy ianao ara-po, mifatotra aminy ianao ara-tsaina, mifatotra aminy ianao ara-panahy. Tsy maty atoka ary tsy very. Alohan'ny ampidirana ny akama Kristian Ramanatsoa dia ity ny hira fampidirana ho alefany, fa dia miainga amin'ity koa ny foto-keviny fifankadiny eo ny azy fanetretena atao ny fanasana. Io zao dia misy olona dia hoe lasa pasteur Fleury Rakotomalala. Zany ny zavatra mahafinaritra azy satria mba hoe miainga izany zavatra resahany zany ary misaotra tompoko. Zany. Tena mbola manahirana ary marina mihitsy ny tenin'ny mopera hoe mafy io zavatra ataonao hoe Monsieur Fleury fa raha tafavoaka amin'io ianao dia midika izany fa efa mandeha mankany amin'ny fivoarana ny malagasy. Aleoko tompoko mandeha any amin'ny zavatra sarotra dia misy vokany azo tsapainana rehefa avy eo, toy izay andeha any amin'ny laingalainga anamboninahitra amin'ny zavatra tsisy fototra ary amin'ny zavatra tsy madio. Lavaray. Androsanao Jesosy Kristy. Memarina saro ilia Reticuman Anna Etiareni Zotu Turiza Farena Pia Fina De tu etana Mexico Nuagatariku Sitalagu qui
Mewarina sabu bidia Wedi cuman Anna Tiari satu Turiza Fare namia Fina Detu etama meti Wanakaitu Sitara ukwiza Nigula mankare Tenina Nitanima nifu Sinisai Fari fari tipi Wali sari Kita yetala Nina Ufitala nila Wana Sayang yang mawena Dia jatuh Imaminifu Laura kufanawa Yatsarana Eganiti fere Area Muitweta wana Akanibu Gita Fawana Mana Niguminaita Liandramalita Si Nigulama kare Nitanima nifu Sinisai Fari fari tempi Wali masaru Ira Kita yetala Nina Ufitala nilai Wana Fainal yang naurenya Dia janji aku Imaminifu Fawanau Wanaurecha Nivuminaita Dia jamanita Si Eny amin'ny tompoko dia mbola mandolotra ny fiarabanantsika zany manaraka ity fandagana ity, izay tsapako fa misy tokoa tsikato zany maromaro ihany rehefa ny andro alahady ohatr'izao. Misaotra satria nareo zany raha mbola velo zao émission zao dia tao koa zany ny fanarahanareo zao fandagana zao. Voalohany aloha zany taharaky le hira intsika teo iny zany dia resaka fanatretena zany
no hovelabelako aminareo toa ka efa mino aho fa ny zavatra zay efa natolotry ny akama fileo teo dia mazava be zany ny resany teo fa hoe ny resaka saina fotsy ozy izy dia resaka vahoaka zany ary ny saina mena dia mpitondra ka io zany mitaritako ny hevitra eto zany hoe ny vahoaka no tokony ho ambony ary ny mitondra azy kosa tokony hanompo azy fa tsy atao mpanompo ny vahoaka fa ianao mpitondra no tokony hanompo azy. Raha resitsika zany ny dika teniny hoe faniketena amin'ny ankapobeny dia misy ny fototeny hoe etry aho, etry. Dia raha fezitsika zany amin'ny teny tsotra dia hoe mietry na hoe manetry tena zany na manetry zavatra zany tsy tianao ho hitan'ny olona. Zany dia midika fa ianao mpitondra io, ianao vahoaka io, ty zany dia ty resaka ty tsy resaka mpitondra fotsiny izy ty fa masahana resaka maromaro zany amin'ny sehatra maro ho anao mpitondra zany hoe fanjakana ao anatin'ny fiangonana, mpitondra fivavahana ho antsika vahoaka sy ny zavatra hosahantsika zany amin'ny toerana zay hitondrantsika na firenena io na orinasy io na any amin'ny toerana zay hisahantsika zany zany atao hoe mitondra olo zany. Dika zany dia zao hoe ny zavatra hita sikaritra zao zay iainan'ny olona ao Madagasikara na hoe ny vahoaka ao Madagasikara dia miaina amin'izany hoe tsy fietreheteny zany ny olona any. Zany hoe alohany hidirako amin'izay tenin'izay zany zay hoe tsy fanetreteny zay dia hoe tokony fantarina aloha zany ny olona na tokony zavatra ataon'ny olona mitondra anao zany na zay olona mifehy anao dia hoe olona manana ny fandeferany. Olona tokony andefitra zany ny olona hitarika an'izany atao hoe firenena zany. Hitantsika be zany zao. Azaho aiza ny fandeferan'ny mpitondra ao Madagasikara, ny fandeferan'ny mpanoratra ao Madagasikara. Zany hoe misy tokony zany zavatra leferintsika eo mba tsy hisinony zao zavatra mafampana ary indrindra moa amin'ity resa anatintsika zao ao anatintsika zao donc tokony misy zany fepetra mihitsy tokony horaisina hoe atsaharo ny fambonoan-tena taotra ny lasany amin'ny zavatra hafa dia zavatra tena hoe le famehana zany takin'ny olona fa tsy tena hoe zavatra zay ho takiny amin'ny zavatra iainantsika zao zay tena afatiny ny vahoaka malagasy ary tena hofatitsika raha ohatra mbola ao le tsy fandeferana ary indrindra ny tsy fihainoana koa. Zay zany nateraka le hoe rehefa tsy fanetretena zany dia misy le hoe tsy mahay mihaino. Tokony haheno zany ny olona raha tia nahita voka-tsoa izy dia mahaiza mihaino fa ny tsy fihainoanao ny mahatonga an'izao fikorotana an'izao. Io zany dia tena tokony toetra iray mihitsy zany angatahana amin'ny olona zay mitarika na ny vahoaka koa zany satria tsy mitarika fotsiny fa mila mifampihaino e. Fa raha tsy zany dia lasa ohatrany hoe ny samy inona zany samy olona tsy maheno zany ny fampiresaka dia tsisy tombony na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany. Manaraka zany. Zay zany koa dia hoe tarihina koa zany ny saintsika eto hoe ny fihebebonao io. Aza mihebebo zay koa zany natao hoe olona manetry tena. Tsy hoe za manana toerana ohatrao mitondra fanjakana akanahako ny fahefana sy zahako afaka manova zay azoko vanao. Araky ny eritreritrao, araky ny fahaizanao. Fa zany dia fihebebona atao zany ary tsy miteraka voka-tsoa ho an'ny mpiray tanindrazana ho anao soay. Satria lasa le olona zay mitondra zany dia tsy mihevitra ny fampandrosoana ny Madagasikara intsony ny ao an-tsainy fa mihevitra ny tenany. Fiheveran-tena zany dia tsy ao anatin'ny koa ny atao hoe fanetretena. Ary tena
anisan'ny vato misakana zany a ny fampantroana ny firenena ny tsy fanetretena zany hoe toetra zany tokony takina koa zany de le hoe aza miaviny ary ny olona mora fanako de olona tsopo zay koa zany a mila takina koa zany a amin'ny mpitondra atsika ianao io koa tsy hoe mitondra iano angesahako eto fa ianao vahoaka ianao mpanohatra ianao mpitondra fanjakana io a de tokony ana famorapana satria zay a ny mahatonga an'le fandaminana zay le tia filaminana anatin'izay zany hoe raha tsy tia filaminana zany de olona tsy tsopo ianao a tsy mora fanahy ianao de zay le hoe mba pisy an'le fandaminana na hoe filaminana ao Madagasikara am'izao toetrandro tena mafanafana zao dia mpitondra atsika zany na hoe mpanohatra tsy indrindra fa resaka eto zany de le mpitondra tokony hoe tsy tokony ny vahoaka no manompo azy fa izy no manompo ny vahoaka rehefa azotsika zay fomba na toetra takina aminao zay satria zava-dehibe zany zava-dehibe satria tena eo zany mahatonga atsika tsy androso mihitsy raha ohatra samy ziriziry ny heviny a samy tanany heviny a de tsy tafita mihitsika ary zay ny sorako ny akama fleurutena na zava-tsara mihitsy izy tao hoe matetika ny marina mahatonga ny olona zany a tsy faly satria voadona izy ary eo foana zany a no mahatonga atsika ohatrany hoe zany raha voamesaka ny marina aloha tonga de aratsiny satria marina loatra ny resahana zay zany aloha makasika an'iny manetry telo iny asa vedetika enara de hiditsika zany am'le inona zany a ny vokatra zay le hoe tsy fanetreteny zay dia zava-kely fa tsy manety moa zany sady mbola misy kely misy antso tapika eto fa tsy manino zany fa zay zany no idirako am'le le tema faharoa zany am'le hoe tsy fanetreteny ty a dia betsaka ny zavatra na hoe vokatra zany a zay tena tsy atonga atsika zany a atonga atsika ny amin'ny tanjona zany zay zany l'izy ny tiako resahana eto de raha atsika zany am'le ohabolana zay tsoahako zany tao amin'ny baiboly hoe ohabolana toko 10 da resika amin'ny 7:30 manao hoe ny fatahorana ny Jehova dia fananarana mampahendry ary ny fanetretena mialoha ny fisandratana za tsy hanazava atsika hoe lalina satria aoka ho an'izay olona mahay mitory an'izany a manazava an'izany atsika fa io de efa mazava io zany satria inona ny zavatra hitatsika zao am'izao fotoana zao inona mialoha ny fanetretena ny fisandratana tompoko mamahy ny olona satria inona ny antony satria ny azakazany voalohany dia ny toerany aloha aveo zany hoe ny fananana ny fahefana sy toeram-boninahitra zay ahafahana misehoseho ity zay raha ny tany sy ny lanitra satria zay aloha no mamaiky azy zay nahitan'ny olona azy zay aminy atao hoe fisandratana tena ozy aho hoe makaisitsika ty zay ve a le programme zay tena nidorozona mafy hoe IEM na koa hoe resaky ny mpanohatra koa hoe inona le tena zavatra takin'ny mpanohatra toerana ve seza ve fahefana ve ary inona koa mba diadiavin'ireto mpitondra ny fikitra ve zay nilize matoy izy zany a misehoseho eran'ny tany sy ny lanitra io dinona mba ahafahany zany ohatrany hoe hitiavan'ny olona azy io président fa manao satria inona ny anton'izay ifikirany eo amin'ny toerany l'izy zay ataoko ny hoe mitombona tsara mihitsy a ity ohabolana ty hoe raha ty andrositsika zany a de zao hoe manetretena tompoko
Maletretena ary ataovy tena filamatra mihitsy le hoe ny faletretena mialoha ny fisandratana. Zay zany tiako tena hoe hotsindrina eto satria ny fitiavan-tena tompoko no mibahana Madagasikara. Le fitenana manao hoe izao ihany, izao hatrany. Da aiza le vahoaka mandany avy tsy fantatro mihitsy zany le vahoaka. Ohatran'le vahoaka foana amin'ny afy a. Ampiafinao le vahoaka satria ny fehibebonao aloha ny aloha ny tombontsom-bahoaka. Zay zany tokony pitehatsika zay fisaina zay. Zay toetra zay tokony ho pitehatsika le fitiavan-tena le zao na vita an'izao raha tsisy azo ao de tsisy an'izao. Ary ny tena mampanelo ara de zao. Resaka ny momba ny resaka hoe continuité de l'État ny zava-bita. Inona zavatra mitranto? Au lieu de manatsara ny zavatra vitany fitondrana teo aloha reny a, de misy ny fanapitena ary misy koa raha tsy faharahina fotsiny zao zao inona ny antony? Satria za le filoha, za zao no eto, zay ataoko ny ataoko a. Na de mahasoan'ny olona raha zavatra efa ratsangany reny olona reny a, de tsy raha ino zany. Satria zay le fehibebony, zay le tsy mihevitry ny ahy fa mihevitry ny kendany. Zay zany le famarinana tiako esana aminareo. Za tena mpanatretena be zany resako aminareo hoe tsy zany tena tokony famarinana eto a. Fa tsisy afa-tsy Andriamanitra Jehovah io a manana ny marina. Kanefa matoa zay ho ahy eto. Zay nefa niresako tamin'ny jevolam-pananaka eto hoe zay tsy hanao fitaovana ny olona anaraka anay. Anaraka ny hevitra fa zao ny Andriamanitra le nahary mihitsy zany a manao anay fitaovana amoanay ny marina. Ary marina de marina hatrany, ary marina foana. Dia zay no tiako hoe ny tena ihany, ny tena ny hatrany fa ny vahoaka zany mandady avina de tsy hita mihitsy hoe aiza ny misy an'ireo vahoaka ireo. Aiza ny misy ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Ary mampanelo de zao. Za moa tsy teny tsony hoe mampanelo de zao, zava-misy zany. Ianao zao raha ohatra mba miteny hoe tena ohatran'ny resaka kere zao ny eritrereto hoe vita zany zao ny kere, mandeha tsara zao ny fiainana zany zao. De sasany ka io ndray tonga de raha zao zany, tonga de raha valimana zany. Hitanareo, efa voapepony le olona zany le mpitondra ao a, satria misehoseho be le olona. De mihevitra reto vahoaka fa io ny mahavita azy. Kanefa ny akabeazan'ireny zavatra aseho aminareo reny le vahoaka tena fanapena maso daholo raha fa tena manadiady renareo hoe inona ny zava-bita marina Madagasikara nandritra zay roa taona zay. Za tsy midika hoe tsy nanao inona fanjakana fa manao kely de manety manao tapany. Indray raha tena tsisy inona mihitsy ohatran'ny saritsary zavatra fotsiny no aseho eo. Tsy haiko iroa inona zavatra tena hoe tena ataon'ndrareo zany. Zay zany tiako fantatra. Zay ataoko anao hoe mbola iverana kely le hoe izao vao ianao. Izao vao ny hafa. Dia ny fotoanako moa zany eto a vao fetra ihany ry mpienoavana fa de ho faranako amin'ity resaka atao amin'ino zany tsy hoariko tao amin'ny baiboly ihany zany ty resaka ty hoe fa zay rehetra manandra tena no ahitry ary zay manetry tena no asanatra. Mino aho fa voapita zay zavatra miteneniko teto a fa de mametraka ny veloma mandra-pitapany tompoko. Zaho ary fa de miantso ny akama indray zany a ho ary eto. Merci. Merci beaucoup. C'est ça. Bien. Eny ara. Misaotra ny akama Christian Ramanatsotsika nanazava ny tena araky ny nanazavany azy teo. Tsara raisitsika amin'iny fanazavany teo iny dia ilay tenin'le hira, le tonin'le hira hoe meo arena sarobidy dia ny arena sarobidy dia ny araky ny tenin'ny soratra masina ihany no lazaintsika azy dia ny fahendrena, fahaiza manapaka ary ny fanetretena. Ireo ny tena arena sarobidy. Ankoatran'izay raha ohatra hoe mamoana sy ny karazany dia any amin'ny resaka afo zany.
Efa hira anankiray tsika taribavaka tamin'ny asa teny nataontsika teo. Tadio fa tsy rezotsika na dia ao anatin'ny ady sarotra raha. Davare. Nana milufikayana tumani si utsalavisa angaba ulutina nunanda makirifiri rachanatina sizaka ifaushiana maizina imanutidinana saitserena mamiswavuku nituntulu nirudanatu fatafa ajimanisha imanana lalana si chafi chafara tumani miwana kanade mafiasa ifichanganisani azuantuka ifitunchani Kayana ada dauni masunya ansui Jesus amaliana ansuya wisi minha faujina e amunziana tratanzani sana Manuki, the cutie feet no I love me, see that but in my see a melina. Adafa, Ajamani child, the mother of the si chafi chafara umani wane Kamada makasa ifichanganisani ajamani cha semelireriana ajamani cha si chafi chafara Money, tena marina zany Andriamanitra tsy hamelanao irery na dia ao anatin'ny komba mafy ary ianao. Fizarana faharoa amin'ny hoe mitady olona vaovao, mpitondra vaovao ny malagasy. Lasa resaka be izy iny ary
le fanontaniana moa dia mipankaty amiko foana hoe mipankaty foana le fanontaniana hoe fa iza le izy Monsieur Fleury, iza le izy sy ny karazany. Dia aleo tsy hamaly intsony hoe izao le izy na izao fa araky ny lazaiko anareo hoe voalohany aloha ny idéaly hevitra na idéal na profil no profilentsika miainga ihany tsika satria tokony ho fantatritsika zany hoe inona ny zavatra mitranga ao amin'ny firenena. Raha ohatra zao hoe amin'ny contexte ny aty a Frantsa dia ny filoham-pirenena tediavin'ny aty dia mazava ho azy filoham-pirenena ary hita aloha zavatra anankiray mampagaga anahy mitovitovy foana matetiky vanim-potoana amin'ny filoham-pirenena tediavin'ny frantsay sy tediavin'ny malagasy. Be dia be ny zavatra hitovizany Andriamatoa François Hollande sy Andry Rajoelina fa ny mahasamy hafa azy dia François Hollande manam-pahaizana fotsiny. Be dia be ny tao amin'ny promesse ny Andriamatoa François Hollande no tsy tanteraka tamin'izany andro. Nefa ny ila profilana mpanao politika efa zatra ady sady dinamika i frantsay tamin'izany andro. Zany François Hollande zany manko raha ohatra hoe amin'ny resaka dinamika politika amina traikefa politika dia anisan'ny hoe surdoué amin'ny politika zany tamin'ny androny alohan'ny nafoloa azy. Fa rehefa tonga filoha izy vao hita hoe misy limitiny ihany le parcours rapide be any ity ranamany ity ka tany vao hita hoe izy tsy mahavoa akory taka ny Andry Rajoelina hoe rapide be koa ny parcours politikan'le boykely le background politikany fa rehefa tena nitondra amin'izay izy dia hita hoe tsy mahavoa akory. Eo zany tsika amin'izao fotoana izao. Inona ny antony nanekeriko ny hoe Andriamatoa Christian andeha hanazava ny 4F fanetrehetena moa ny farany teo fa nanazava izy ny fahendrena raha tsy diso fandriam-pahalemana fanetrehetena dia famarinana fahendrena dia fanetrehetena dia ny faefatra fampandrosoana raha tsy diso izay dia ny antony dia tsotra ireo zavatra ireo no mifanaritra. Inona ny antony nazavaiko an'le saina teo hoe loloavin'ny fanjakana tapony loha ny fahendrena ny fanetrehetena ny vahoaka ny fahamarinana na ny fahadiovana ao anatin'izany atao hoe fitondranana firenena zany. Raha ny tena izy zany dia ny antanatohatra farany ambany indrindra dia ny fanjakana na ny hoe ny mpitondra. Izay zany ny tena izy. Mila olona manetri-tena zany ny firenena malagasy. Inona na tonga n'ity editorial hoe mitady mpitondra vaovao ny malagasy. Satria nareo maro miantso anareo manontany hoe Monsieur Fleury tianay le nini satria zay leo anazy mitsamireo fa manontany zay hoe iza le izy Monsieur Fleury dia sady mameny hevinareo ihany nareo tena tsy afeno nareo toko fa tao anatin'izay nanaovana an'izay nini izay raha manjatony
no nametra-panontanianareo na isak'izay lanonana zay andehanana ny mivady dia harcelé amin'izany fanontaniana izany zay hoe iza dia lazaiko anareo hoe kely ary maro ny tsy afa-po satria ilay anarana tsy voatonona fa ilay profila no voatonona. Ny nahatonga ny izy ity ihany koa faharoa dia tao anatin'izay nanaovana nini izay dia misy olona zay mieritreritra fa mety ho izy rehefa mipetraka ny ravalo ny Andry Rajoelina dia mety ho izy no hanana chance ka dia nanatona ny Fleureur Ankoatomalala au moins olona 3 hatramin'izay miresaka amiko hoe ono atompoko mba mety aminao ve raha mba manao ny communication-ko ianao 3 aho farafahakeliny dia natsiaro tena voatery aho omaly satria alao aho valiko amin'ny fandaharana satria natsiaro tena voatery aho tamin'ny Zoma satria hoa tsy ianao rery miresaka amiko androany no nangataka ahako hanao communication ana olona hitondra firenena dia navaliko anazy Telomenada tamin'ny Zoma hoe averiko aminareo satria betsaka nareo ny lasa saina hoe Monsieur Fleury aza vao aminay dia zaho le izy tia mivaliny averiko tsara raha hieritreritra ianao tompoko raha hieritreritra ianareo tompoko hiditra amin'izany atao hoe filoha na kandida ho filoham-pirenena dia voalohany indrindra efa misy lalana be dia be vitanareo ary ny tena marina dia zao tsy mila nanatona ahako akory ianareo raha tsapako fa dynamique gagnante na hoe lalana tonga ho tonga any amin'ny fandraisana ny lalana ny soritinareo ary navaliko tsara mazava tsara hoe raha iny efa kandida ianao vanao ny hetsika rehetra sy ny fomba rehetra ianao enim-bolana meloa na 7 volana meloa dia lazaiko aminao fa tsy ho tafy ianao tsy hitovy mihitsy mako ny lalana sanadrika tsy misy ny nini efa vita ny Andry Rajoelina Marc Ravalomanana Hery Rajaonarimampianina Ratsiraka Dide na mety possible koa hoe Ontoina Real na Lalatina Rakotondrasafy na Iadro Andrianay Narivelo izy 7 ireo no siteko manomboka miakatra ao anatina siandrany olona jeren'ny olona ary eritreretin'ny olona ny ray aman-dreny mpitandrina Tendrazanarivelo adiniko azafady pasteur Mayolina 5 sady izy zay teneniko anareo hoe
Iresaka amiko nareo hoe ataovy ny communication. Voalohany indrindra aloha tsy ho gratuit zany. Faharoa, tsy afaka mi-exposer ny notoritén'ny orinasako ako amina dynamique vouée à l'échec aty amin'ny départ. Na vola be toy ninona raha apetrakareo. Aleoko mandeha makany amin'ny dynamique zay anisany mamaritra azy ny tenako ary mandeha le izy mifanaraka amin'ny toe-tsaiko, mifanaraka amin'ny psykôlôziako, mifanaraka amin'ny filozofiako, mifanaraka amin'ny tanjon'ny akamo. Zay ny zava-dehibe indrindra manko, fa tsy de le hoe fleury loatra. Inona ny zavatra tediavin'ny akamo? Ifampidiniana io, ifampiresahana io, zay vao hoe ndao ary. Ny akamo efa manao hoe ndao amin'izao fotoan'izao. Na ho avy azy ianao, sahan'ny akamany amin'ny teny eniny androany fa aza mitapitapy lany vola fotsiny eo. Tsy afaka ny andray vola na ohatrinona avy aminareo no tenanay satria ny antony dia voué à l'échec ny entreprise izay mety ataonareo. Sarotra ary enjana ny ametraka zany nini zany. Fefa nindraisanay défi io ary ho ataonay io rehefa tafapetraka izy. Misy forme roa ny fomba ipetrahany nini. Ny forme voalohany dia ny forme virtuelle, zany hoe rehefa andeha hifidy ny malagasy dia efa mazava ao anatin'ny saina hoe ny Andry Rajoelina, ny Marc Ravalomanana. Forme faharoa, forme officielle, zany hoe tafapetraka lasa hoe exigence nationale eken'ny communauté internationale ny nini dia tsy ao anatin'ny fifidianana i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Victoire lehibe ho anay izay, tant pour la première forme que la deuxième forme. Amin'izao fotoan'izao efa maro. Tsy azo lazaina hoe vitsy no matsapany zany hoe nini. Raha ny andrano fotsiny zao avy any amin'ny faritry ny avaratry ny nosy. Anisan'ny hoe tena pilier zany Andry Rajoelina no miantso sy manoratra hoe Monsieur Fleury, ny akamany ao anaty fivoriana zareo. Inona ny tokony ataonay fa makaleo be izy ity. Misy proof zany azoko publiena fa tsy avoakako ny anaran'ny olona manoratra. Inona ny tokony atao? Zany hoe misy olona zany tena mapara. Dao nitadio efa niteny aho. Efa nanazava hoe progressiste ny akamo. Matoy ianao matsapa teny zao fa tsy aninitsy ty Andry Rajoelina ty. Dikan'izany matsapa ianao fa voafitaka ary efa manetry teny ianao manatona ny akamo hoe inona rangano atao fa tsy lasa tsony izy ity fa makaleo. Tsy moramora anie zany le naseho an'ile ranga tamin'ny Facebook teo hoe tsy hanala baraka ny fanjakana fa efa tena piscine ny aty ozy. 33 km tsy hiditra ny ambanja. Fa fahambaraka anie zany fa fahambaraka zany hoe mizesta be manao sini ary amin'ny palais ary ka ile zavatra efa vita ny tiana tary Real miala tsiny toko. Raha matoa ny tiana Real tary aloha tary ny négociation an'izy dia amin'izao fotoan'izao le ry no mizesta hoe izy ny tompony. Fa tsy le kiraroko nalainy drala taloha dia ny kiraroko nentin'ny drala amin'ny kôtsipa. Za amin'io tsy mahalala akory hoe ay ny kiraroko tika nentin'ny drala amin'ny kôtsipa.
Za tsy malala kory anaty torimaso ao hoe ay asin-dralahy somnifera amin'ny boisson dia entin-dralahy ny tomobiliko ikotina ny sipany lasa vadiny amin'izao vadozana e zany e zany hoe nanomboka tany amina boakerin-dralahy no mpisoloky izy no mandra-patonga an'izao mbola misoloky ihany izy mivoaka mandehandeha hitantsika menakavy any ny ino izy teo ny reportage natao tamin'izany androany ary ny kabary ny ramatoany tia hoe amin'ny 2019 dia ohatra an'izao dia mbola mahazo an'izao dia mahazo an'izao naninona raha nanetry tena araka ny tenin'Andriamantoa Kristiana raha manatsoa teo e tsy afaka ny anetry tena ve ianao maninona raha hitan'ny olona kokoa ianao manana fahendrena raha ino ianao nandoka hoe misy aotra ny fitondrana fitondrana rajaona Ramampianina Air Martial izay negosie antony lalana mamaky mialy eto lala mahitsy matonga dia mandeha direct Tamatavy ty toy ny inony ty le mialy eto Soavy Masoandro tonga dia mipaka ny vato vita ny tetezana amin'ny ny tokony namboarina amin'ny rotony Mazanga ny vola tokony ampiasaina vola ampiasaina amin'izao amin'ny banque avy any amin'ny banque mondiale mifampatokisana tamin'izany androany mahato ve no nisaotra an'izany tadidiko ho anareo izay mieritreritra aloha hoe mandoka ny hery rajonary mampianina tadio fa tsy rarahako zany ninona lazainareo tsy rarahako zany mety lazainareo hoe prôna zao provahoaka tompoko ary fatako fa tsy tatiny andro rajoelona mihitsy ny tenenako hery rajonary mampianina izay mihitsy ny tenenako azy satria io ny fampitahana akaiky indrindra ahoana ny ampitahako ny Andro Rajoelina sy Marc Ravalomanana nefa rehefa tena tao ny zavatra ataon'izy mitsano mitovitovy ihany oui mitovitovy ihany garotiera ngeda be vita ny aéroport ngeda be vita Ivato Nosy be dia midina tsy hita ve zany tsy mbola naheno tompoko rehefa nyteny Andriamatoa hery rajonary mampianina hoe 3 volana zany ozy izy tamin'izay 3 volana ozy izy dia vita résolu ny resaka délestage jamais anao rehefa nanazava Andriamatoa hery rajonary mampianina hoe tsy tafy io fa alao manao zavatra tetika asa sy drafitra asa maritra ao anatin'izany ny reto barazy maromaro izay mbola vitan-dralany manodina an'le marché amin'izao toy izay andehanao centrale termique izay niazakazaka toy ny parasy maniry tamin'ny andron'ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria io ny anisan'ny bizina inan'Andrimamy Ravatomanga Rasoa Marimaka Rio Augustin Menakavy ao anatiny koa i Andry Rajoelina io no nampiakatra vidiny jiro rehefa niteny Ngaratsiraka tamin'izany andro hoe ajanony ny centrale termique fa tsy mapety ny fitantanan'izany nga hery rajonary mampianina nanaraka ty amin'ny fanaovana barazy sy centrale ary indrindrindrindra atao amin'ny transition énergétique ny filaza azy toy ny le solaire eo Ambatolampy maro ane zany amina kilometra maromaro ny fitariana rano na amina pipeline na amina ino ty teo inona ty filazana ty fitarian-drano amin'ity Maivatanana sy Marivoa ity saingy izao tao anatin'izany zavatra rehetra zany tsy niteny izy tamin'ny zavatra tsy vitany satria Andry Rajoelina no mitondra dia grobaka canton fanjakana
tsy nanebaka izy na indray mandeha nananajotso an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Inona ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao? Ny zavatra vitan'ny Hery Rajaonarimampianina karaha tsy misy ny traçabilité satria ny mémoiran'ny olona tsy mahay manko. Zay no mahatonga ny olona tsy mahay ninina, zay no mahatonga ny olona tsy mahay fianarana. Satria rehefa mandeha ny interro tsisy tadidiny zavatra tokony nosoratana eny kopia. Ny formulan'ny A plus 2, A plus B puissance à N. Tsy hainy akory hoe A puissance à N plus 2 zao sy ny karazany sy ny B puissance à N. Tsy hainy akory. Tsy tadidiny akory nefa ianao raha classe de quatrième tonga dia hainao zany hoe A plus B puissance à N ahoana ny formule amin'izany. Tsy tadidiny. Zany hoe ny mpianatra tsy mahay dia mora manadino mémoire. Dia eritreretiny le mémoire malagasy fa manadino hoe io ntinany any nanao sonian'io zavatra io vatsi-tsinjo io kalitsinjo io. Mivoaka le izy avy eo vao afa baraka hoe tsika ty zany isan'andro dia afa baraka foana e. Afa baraka foana e. Nalefako ny sondage moaly. Jereo fa lozan'le Real TV, lavitra be le TV plus. Mialatsiny aminao Nicolas. Anenenanao io miaraka amin'ny salaka amin'ny Ravatomanga io. Tena mikozy aminao. Anenenanao io. Adalan'ny Rosy mandeha mambony mangazy. Izy Rosy rehefa tsy hety any ty, aleoko mandeha mambony mangazy miaraka amin'ny mopera. Oui. Zay le izy zany. Daone enotsika ity resaka ity dia tsy resaka hoe fitondrana ihany. Anisan'ny impressionné anao hoe Andriamatoa rivo rakoto vao. Isan'izany cause zany ve dia naninona zany tsy fantatry ny vahoaka. Naninona zany tsy fantatry ny vahoaka hoe nisy an'izany cause. Hoe enona ety teniny ity tamin'izany andro. Fampifandresy lahatra. Eny ary. Efa voatsara izy zany fa averina izy ary zany. Dia mivoaka tao amin'ny presiny maro tao. Jery ny équilibre régional. Jery ny traikefana anan'ny olona. Mijery izay mety fampitokisana azo atao na amin'ny fampiarahana ataoko hoe ny zavatra azo ifampiarahana amin'ny fomba fitantanana dia mifanojo. Tamin'ny Zokobe, Jean Max. Inona tsy moaly mitomaky fa eran'izao tontolo izao tompoko dia mandeha foana zany. Satria izahay ny fototra zany dia tsy miady foana. Hoe tsy maintsy ny Ravatomanga no manontao. Latsaka moa ny Jean Max rehefa avy eo taty amin'ny filoham-pirenena reny lazaiko hoe le tsy teo aloha. Fa za zany dia miverinao amin'ilay Sénat amin'izay satria io dia ataoko hoe tsy mateza tao mampalahelo. Ny tiako atongavana eto manko fa mamerina an'izy moramora io dia teniny nga rivo rakoto vao eto hoe tsy hamono olona ozy. Eno tsara dia aleo tohizantsika ilay izy mandrapatonga antsika amin'ilay izy. Mihaino an'ilay izy. Indrindra nareo mpanao gazety. Nanaovanareo mikimaky tao nga rakotomana anao re. Nanaovanareo ina ilay fiteninao teo ohatrany hoe boty force fotsiny. Ohatra hoe sotran'Andriamanitra fa nametrahan'ny filoham-pirenena fitokisana izy olona nitendrenana iny fa tsy ino moa iarakotsiny no resaka an'iny satria tamin'ny fotoan'androny izy nametra-pialana noho ny antony manokana fahasalamana ohatrohatr' izany fa taterina izy ihany moa no namoaka ny resaka hoe za nge ny forcena sotr'izany tsy tirakotsiny fa iverena kely ny fantaniko raha sitrakao inona ny fahadisoana nataonao ary tsapanao fony ianao nametrahana zany natao hoe toeran'ny filopisolo toeran'izany tsy nisy zavatra nanenena ny arako kotivolona entony enotsika antsy dia mieritreritra tsy fantatro zany natraikefana izy natraikefana izy fa efa fitondrana ianao dia angalatra ianao amin'ny fifidianana dia mpiaraka taminay ary
ny mpijery na mihitsiny anao hoe tsy tianay moa dia tsy tianay, faly izy. Dia na mihitsiny hoe miara-koto voarivo rangany aho dia resy zahay. Fangano nahatongavanay tao hangalatra amin'ny fifidianana. Zay aloha zany anankiray hoe fangano nahatongavanay tao hangalatra amin'ny fifidianana. Izay mihitsy no porofo voalohany hoe tamin'ny asa raha tadidinareo any teny tamin'ny raha mbola hoe ho savilaina anie nareo, raha mbola ary nareo ho resy. Ny fahaizana politika dia fahaizana mijery ary fahaizana malala hoe izao ny zavatra hitranga rapitro. Rehefa tsy vitanao ny mamaky ny zavatra mitranga rapitro dia au moins enao mihitsy ny mametraka ny zavatra tokony hitranga rapitro. Ny zavatra hita tamin'izay fotoana izay efa nitsoko miadana toy ny rongisa Andriamatoa. Ny ino izy teo octopus na ny ratsa mantsaika maromaro ny Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny tafika sy ny haute cour constitutionnelle dia nazava be raha ohatra ny pasy le coup d'état institutionnel napetraka Andriamatoa ino izy teo nitolomany reton'le député 370 teny an-dalambe tamin'izany andro any. Coup d'état institutionnel iny tompo. Ary zay no amafisiny Andriamatoa rivo Rakotovao eto, zay no ny tiako enoantsika satria au moins izy tenany mihitsy no milaza hoe coup d'état institutionnel iny dia avy eto izy akoa ny manaraka. Zay tena tongavana tao angalatra safidy vahoaka. Zay no tongavako tao, zay tena nomezany ny ahirajoro mampiara fitokisana hoe rehefa tonga ao tsika dia ho ataontsika ny zao rehetra zao mba ahafahana mandresy. Tsy nafiaritra anay ndresy na alahelo zay. Zaho tantaraiko an'olona foana iny hoe nivory tany amin'ny sehatra lehibe tany amin'ny tany ivelany tany dia ozy izy le président de république zay hoe miteny frantsay moa izy fa tsy mahay miteny gasy dia président Rivaux, comment vous avez fait pour perdre? Zay tenin'ny Arivo Rakotovao zay dia tenin'ny Andriamatoa Alassane Ouattara. En Afrique aussi, quand on est au pouvoir, on ne perd jamais. Satria inona ny antony? Rehefa pouvoir ianao dia mankalapatro. Zay ihany no tiako tenenina zay aloha zany. Fa eto izy zany ny tenany dia milaza hoe de toute manière mazava be izy ny primature tany an-tanany Andry Rajoelina, ny intérieur tany an-tanany Andry Rajoelina. Ary nisy adalàna mpanao politika anankiray. Zany manko hampamoaka tokony avoakan'ny ASVM zany amin'izany andro, tokony misy. Fa za masa mamoaka azy satria matoa lasan'ny Andry Rajoelina ny intérieur sy ny primature dia nisy coup de bluff. Tena mba miangavy Andriamatoa Rivo Rakotovao. Miangavy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mba avoaka anareo ny marina. Zay manko le vaovao mahafaly andrasan'ny Malagasy. Hoe faotiny indray nampatonga ny Andry Rajoelina tafaverina teo amin'ny fitondrana. Nisy coup de bluff machiavélika nataony Andriamatoa Ravalomanana teo anelanelany fanomezana ny primature sy ny ministèran'ny intérieur lasan'ny Andry Rajoelina. Misy izay famarinan'izay. Misy coup de bluff politique grave nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana. Satria na maika azy dia nakany industrie. Dia alao miangavy ianao Andriamatoa Gasikara mba metraka an'izay fanontaniana izay satria teo ny angan'ny hoe confirmer fa lasan'ny Andry Rajoelina ny fitondrana. Fa nisy olona faute fautif ary miprovoquer an'ilay faute mihitsy tao anatin'izay zavatra izay. Satria tsy manana valana ny olona zany hoe olona eo fitondrana ianao a. Satria izay marina hoe niala ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa raha isin'olona eo amin'ny fitondrana zahay fa zavatra tian'ny olona kosa
zavatra din'ny olona dia hoe gouvernement de consensus. Premier ministre natolotry ny satria zay nataon'ny ACC natolotry ny olona mifaninana aminay ary aza dino fa tany amin'ny gouvernement tena fitantanana raha ohatra resaka fifidianana azo alalina kokoa zany. Mialatsiny tapaka Tsy hoe hiala am'le izy fotsiny fa le fomba eritreretan'le olona zany hoe tokony mandresina reo fa mpitondra. mialatsiny kely fatapahakely anao fa tonga dia itsiko ary ny fantaniko amin'izay mba azonao tiako atongavany. Mialatsiny aminao Andry Matory Ivo Rakoto vao fa satsapanao raha tsy tadidinao dia apatsihivoko anao androany. Anisan'ny olona notendren'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ianao hitarika ny négociation politique tamin'ireny raharaha avril 2024 reny. Ny fanontaniana izay apetrako aminao androany dia hoe nahoana no diso fanantenana taminao ny pombanareo satria na ny ministera stratégique ary fantatrao fa hiatrika fifidianana ny firenena 2024. Nahoana ministera stratégique toy ny ministera-ny intérieur zao nomenareo an'ny mapara izay fantatrareo fa hifanina aminareo anatin'le fifidianana. Fantaniko sy mahitsy zany androany hoe nisy zavatra nafeninao ve tao Andry Matory Rakoto vao na nisy zavatra ataontsika hoe tsy nolazaina akoatran'ireny fifidianan'ireny. Accord politique io ary efa hitantsika tamin'ny azy zay hoe dia averinareo fa naiponay noe ny premier ministre filoham-pirenena-perinasy io lany bahoaka dia ny premier ministre tsy izy manendry azy na alefako loloha hoe miterena izy anala ny premier ministre. Tany ianao dia efa niteny ny filoha tamin'izany hoe ity koa dia coup d'état institutionnel le mahafoaka be zahay. Zay le izy. Tsy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no niteny voalohany hoe coup d'état institutionnel fa vao nanomboka ny resaka 73 député dia ny tenako izao no nanoratra les 73 députés tendent vers un nouveau coup d'état. Et 2 points nataoko institutionnel dont le premier bénéficiaire sera Andry Rajoelina. Et cette situation mènera Andry Rajoelina vers la présidence inéluctablement. Zany hoe de manière inexorable zany, inéluctable. Dia Andry Rajoelina no lany filoha. Confirmé zany ny zavatra niteneniko eo nanomboka tany amin'ny taona 17 fa eto no zava-dehibe ho apitako aminareo hoe misy an'izany ve dia maninona misy fahendrena be ohatr'izany ve dia naninona ny tsy mba nilazaina ny vahoaka ity tenenin'ny Rivo Rakoto vao ty ndavara. Fa zao rehefa nisafidy izy nandresy lahatra an'izay ndreseny lahatra za atao anatin'izay hoe za tsy hamono olona avetina mandeha zay. Zay ny tehany tamiko. Za tsy handeha hamono olona hamono ny mpiray-tanindrazana amiko hanapotika an'ity firenena ity hitazonana an'ity sezy ity. Zay. Io zany tena hoe isika malagasy rehefa zavatra tsara dia asitsitsika any ambany latabatra. Takany hoe misy olona mino an'Andriamanitra dia menatra mampiseho ny finoana an'Andriamanitra dia takany hoe le fahazavana asitsika any ambany fandriana. Mahafinaritra gasy ny hainao an'ilay takitaky zato arivo mpiteo rangah. Mahafinaritra gasy ny hainao an'ilay refesa aloha ny arinareo any ambadika any, refesa rangah aty ary zay. Fa rehefa misy zavatra tsara tsy voarain'ilay malagasy ary tsy nilazaina an'izany akory ny vahoaka. Izao amin'izao andro ao ary hito ary za miamplifie an'izy milaza an'izy. Ao anaty vaovao mafaly hoe nisy olona kay malagasy takan'ny professeur Albert Zafy. Satria ny professeur Albert Zafy io
dia ny teny an'izany hoe tsy andeha hamono ny mpiarabelona amiko aho, tsy andeha hamono ny mpiray tanindrazana amiko aho, fa raha ny pouvoir ozy ny mifatotra ny vola dia sarotra ny nanalana teo fa saingy za tsy mifatotra ny vola dia aleoko miala-pahendrena ozy. Akay nisy professeur Albert Zafy de matoera Jonary Mampianina zany ny teny ary mazava ny tenindreo ny arivo Rakotovao no miteny azy eto satria fantatro fa nisy mako zay zavatra zay, nisy zay fitenenan'izay fa tsy izao vao fantatry ny malagasy hoe tsy andeha izay ke zany le tena antony le nanekenany le nanafoizana ny mandahany Andriamatoera Jonary Mampianina ary nanekeny ny hoe tsy izy no manondro ny premier ministre. Mafy ane zany le olona i Andry Rajoelina ve dia anaiky an'izany amin'izao fotoana zao na isy raha mandrika ary ao Antananarivo? I Andry Rajoelina ve dia hanova fitondrana amin'izao fotoana zao dia anaiky an'izany? I Marc Ravalomanana tamin'izany andro ovainy gouvernementanao ampidirony ny mpanohatra nanaiky izy hoe raha tsy efa tena hoe iongana amin'ny fitondrana efa tonga tany amin'ny point de non retour ny opposition vao nanaiky izy hoe atao premier ministre Andry Rajoelina, tsy aozy Andry Rajoelina, ny fitondrany mihitsy ny ilaina ongana. Zany hoe niala tamin'ny Alexis tsika dia miditra amin'ny Rakotodrafa. Fa nisy olona kay teo anelanelany teo tena nilaza hoe zaho tsy andeha hamono ny mpiray tanindrazana amiko. Satria talohan'ny fanapahan-kevitra hoe maninona moa rahavana ny Assemblée nationale. Mbola an'izay ndreseny lahatra za atao anatin'izay hoe za tsy hamono olona avetina mandeha zay. Zay ny teny tamiko. Za tsy andeha hamono olona hamono ny mpiray tanindrazana amiko hanapotika an'ity firenena ity hitazonana an'ity sezy ity. Satria talohan'ny fanapahan-kevitra hoe maninona moa rahavana ny Assemblée nationale. Tena nisy zay. Samy matsiaro dolo tsika rehetrarehetra, nisy zay hoe maninona moa rahavana ny Assemblée nationale. Aleo avy atsika farany. An'izay ndreseny lahatra za atao anatin'izay hoe za tsy hamono olona avetina mandeha zay. Zay ny teny tamiko. Za tsy andeha hamono olona hamono ny mpiray tanindrazana amiko hanapotika an'ity firenena ity hitazonana an'ity sezy ity. Amiko tena révélation ngeda be zany. Ary anisan'ny moteur anankiray tokony nafahana nametraka amina hoe idéal politika sy fitondrantena politika. Tsy haindrareo HVM moa ny exploiter zany tamin'izany androny fa lasaiko eto satria anisan'ny tena marqué ny tantara zany hoe anisany ny favoriser ary nanaiky tsy nisy totondry, tsy nisy ady fa evitena ny fahafatesana sy ny ady zay mety fanaovan'ny malagasy. Tadio fa nisy ny Azalambo, tadio fa nisy ny lundi noir, tadio fa nisy ny 7 février. Araky ny tenin'ny Arfid zay hoe ndresitra ny 4-4 ny delasy izy nody mitsaitsaika nalao amin'ny palais ohatran'ny tsy filoha izy avy eo fa aty andafo izy rehefa tonga aty à Paris dia hitan'ny olona mandeha tongotra tahaka ny vahoaka rehetra. Raha toizatsika ny ady hevitritsika zany amin'ny zavatra mitrango hoe mitady olona ny malagasy. Ianao malagasy no mamorona zay revina idéal tianao. Mamaritra ny tenako amin'ny hoe fahendrena, fanetretena, fahaizana, fahazarana asa. Fa ianao no mamaritra hoe ity no mety Monsieur Fleury na hoe ity mety Ribaina, tsy mety aminay zany ry Voatavo na Loksa
Problemanareo fa tsy ho anahy. Efa miteneniko teto fa za mijanona ho mpanao gazety. Manazava ny tsy mazava ary manazava ny efa mazava ihany koa raha ilaina. Ndao ne enona indray atao amin'ny lafiny ilany hoe mihaino indray tsika atao amin'ny lafiny ilany hoe misy tolona zany mandeha entin'ny RMDM. Za moa zany rehefa mihaino ny excuse-n'ny Alain Andremiseze eto hoe anniversaire amin'ny mamanay fankalazana tsy de salama loatra ohatra zao. Ah non, vainona. Excuse politique zany. Excuse politique zany. Anniversaire zany naza natao tsara mihitsy andao rangahy atao lahady. Lahady ny masina kokoa fa tsy voatery hoe sabotsy de hoe anona zao. Azona henitra zany. Fa raha-pirenena tsy mihemotra na afera amin'ny mama na afera amin'ny dada. Zaiko angambany hoe mety deuxième degré ho anao le raha-pirenena. Fa raha olona manana vocation amin'ny fiantsoana amin'ny raha-pirenena zany, priorité zany. Ok. Fa ty zany nenona ao anatin'ny resak'Andriamatoa Alain Andremiseze dia zao hoe mazava zany fa nampitarika raha ao anatin'ny RMDM dia tsy mifanaraka. Ny olona mantsy le mpanaradianareo nge no very ao anatin'le zay lalao anareo e. Mety misy le mpanaradia ary mahasamilaza fa mety tonga any amin'ny ataontsika hoe na ny mpovanareo lasa hena tena ataon'ny fianatra satria nareo mpitarika aza tsy mifanaraka ao anatin'le zavatra mitranga. Tsy mifanaraka fa tsy milamina, mety tsy milamina, tsy mirindra ny dia atao. Zany hoe valiana amin'le hoe tsy le izy fa mivaly tsy ihany koa hoe tsy mirindra le dia atao. Izao manko tsara ho fantatrareo fa i Alain Andremiseze dia mpahay lalàna izy io ary anisan'ny mpanao politika tanora mahay politika. Tena hita mihitsy hoe tsisy tanan'ny Alain, tsisy ditanan'ny Alain ny fampidinana olona teny an-dalambe tamin'iny andro iny. Asa raha tadidinareo any teny hoe raha hanao zavatra ianao ka hieritseritra hampidina olona eny an-dalambe ao Antananarivo dia fadio miady amin'ny Zanak'iarivo. Zanak'iarivo na hoe zanak'Antananarivo Alain Andremiseze. Zanak'Antananarivo Fleury Rakotomalala. Zanak'Antananarivo Rosy. Zany Raolodinina zany mbola zazakely taty aoriana zany. Zay tsy miteny ianao miady amin'ny Rosy ianao dia tsy mahatafidina olona eny an-dalambe. Tsy izay no tiako tenenina. Fa Rosy zany koa manana ny olona arahany zany sy ny olona miaraka aminy. Misy teknika amin'ny fampidinana olona eny an-dalambe. Teknika voalohany amin'izany aza miady amin'ny zanak'Antananarivo. Mahay mifanaraka foana tao. Ianao mbola tsy fantatrao akory zany hoe nahangona olona matapitrisany eo amin'ny 13 Mai io. Dia i Alain Andremiseze no defienao. Andremiseze anie tsy Alain Andremiseze amin'izao fotsiny iny e. Misy traikefa be dia be iny amin'ny resaka fampidinan'olona eny an-dalambe tompoko. Fa rehefa i Alain zany miempotra dia mieritrereto fa aza teneniny Alain ay kosa lahy fa mikika sy mitosy any avoloha. Ka fa hitany fa tsy andefa izy andeha ny rondoany eo. Ny politika nga mahavelona. Ce double nataony. Efa hitan'izao fa misy olona ato mandeha makany avoloha, misy olona ato mandeha makany Beririka. Makasaotsy. Tsy mivoaka akory ny information dia fa informé Beririka.
mouvement voué à l'échec. Mazava be. Ka ny tiako lazaina eto, aroeno tsara ny teniny. Tsy mandainga izy miteny nito, tena miteny anao enoy. Lohasatsy loatra tsy loatra izay rehetra mandady fa ny tiako tenenina amin'izany hoe tsy izay no zavatra mitsanga fa le amena sy le famaizana amin'le fahorian'ny vahoaka no manosika. Ny olona mantsy le mpanaradianareo nge no very ao anatiny. Eo. Zany hoe raha ihaino antony ady hevitra miaraka amin'ny gasikara toy zany dia aleo mihaino ny tenin'ny gasikara toy izay mihaino ny tenin'ny mpanao politika satria tsy manana intérêt ihany koa inga Alain ilaza ny tena marina ao anatin'le RMDM satria sady mety ho informateur izy ao anatin'io takany anitra no mety tonga eo ihany koa anapotika an'le mouvement satria tadidio fa politika no resahana. Politika no resahana. Dawa. Le zay lalao anareo hoe mety misy an'izay fa ary masamilaza fa mety tonga any amin'ny ataontsika hoe na tonga anareo lasa hena tena atao fianatra satria nareo mpitarika aza tsy mifanaraka ao anatin'le zavatra mitsanga. Tsy mifanaraka fa tsy milamina, mety tsy milamina, tsy mirindra ny dia atao. Tiako tenenina amin'izany, hitanao zao raha mijery baolina kitra ianao no tena ahitana azy dia mahasamihafa ny baolina ny teny efa misy traikefa sy professionnel ozy ny olona sy ny baolina tanimbary. Dia rehefa manao baolina tanimbary ianao dia miazakazaka mafy ianao ny hamono baolina. Tsy miverina ny arina mihitsy ny baolina, tsy misy fizarazarana ary tsy misy tetika atao hoana ny antongavana any anaty rato. Fa tonga ianao dia miazakazaka fotsiny ohatry ny omby dia mahay hamono. Rehefa manao baolina amin'le tena izy amin'le professionnel ianao sy milamina, ela be le baolina vao tonga any aloha any fa ivery efa tonga any aloha any tokony ho faty. Tika zany fa mbola tsy tena ao anatin'le famirana professionnel zany mianatra raha zany le Madagasikara. Izany mahatsapa an'izay za Alain Demse zany mahatsapa an'izay hoe le fahamehana ho satria fa mahita loatra le fahoriam-bahoaka sy le Zay ny tiany lazaina eto hoe afangaron-dralahy ny vitesse sy ny précipitation ary tsapako eto fa nahazo fahendrena be lehibe nga nefa mivoatra hoe olon-dehibe manao politika nga Alain Andremiseza satria raha tamin'ny andron'ny taloha dia tonga dia direkta be ny tenenana izany hoe mbola tsy zatra ady ry zalahy ary tsy hain'le izy dia nefa milingilingy manao an'le izy ry zalahy. Zay manko le zavatra misy ao. Misy olona sambany amin'ny atin'ny fiainany ny ampidin'olona an-dalambe fa dia miteny izy hoe zay efa ela ny mpanohatra, zay efa ela ny teo dia eritreretiny izay fa avantage. Mitady olona vaovao ny malagasy. Misy koa nefa mifanontaniana hoe nakaiza daholo ny intellectuel ny nandra sisa mitondra. Zay raha marana antsika azy mazava ho azy fa tsy manana ny toerany ny manam-pahaizana ny Madagasikara. Ny manam-pahaizana dia lasa mpivarotra anana. Ny manam-pahaizana dia lasa mpitarika sarety. Ny manam-pahaizana dia lasa mpitondra taksi. Ny manam-pahaizana dia lasa mpanosika brankara. Matahotra ny manam-pahaizana malagasy ho dia any an-tanindrazana satria raha olona nandro ohatran'ny Andry Rajoelina ny baiko azy taka ny tonony atao hoe Ravatomanga, Rasoa Marimaka dia tsy ho zakan'ny foniny sy ny sainy reto manam-pahaizana. Ary izay no mahatonga an'io firenen'io ho tafalatsaka lalina amin'izao fotoana izao. Marary ny vahoaka, marary ny système, marary ny firenena. Fa izao ny zavatra teneniko antsika menakavy. Tsy tsapan'ny olona, tsy nianatra izany fa ny eo ambony vilia sy ny vola miditra any anatin'ny compte-ny offshore ny mahamay azy fa ny fahoriana malagasy izany tsy olana sady tsy problema ho an'ireo olona ireo. Dikan'izany isika malagasy mihitsy no mila mandiny tena. Hoe tena marina tokoa fa tsy priorité an'ireto olona ireto isika makavy.
Dao ny enona ty tian'ity ranamany ty. Atsika na anala barakan'izy. Izay kamoniera mandeha amin'ity lalana-ty isan-kerinandro mandeha dego. Ke ampahafantarinay aminareo, na iza tompona ndraiky sampanamboarana lalana. Route nationale ty aseho anareo borako électrique. Lasa piscine. Zay kamoniera tavela eto. Andro alina, moako manaikitsy. Andro mafana. Zay ilomano amin'ny piscine. Lasa piscine route nationale. Tsy haiko zay tompona ndraiky sa hoe iza ny karakara amin'ity lalana-ty. Rovina, rapito sa maray sa afaka maray. Dia mazava ho azy fa Andriamatoa nihajo Andriananarivelo ny tompona ndraiky tamin'izany lalana izany. Efa nilaza taminareo aho hoe tsy manana intérêt mihitsy Andriamatoa nihajo Andriananarivelo hanamboatra ny lalana izany satria manatsara an'Andriamatoa Andry Rajoelina izany. Ary manatsara ny compte-ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Dikan'izany satria izy candidat rapitso, araky ny teneniko hoe io sambo iny efa mitritry, efa rovotra ny sambony Andriamatoa Rajoelina, fa tsy misy valy le fanontaniany le malagasy hoe iza le izy Monsieur Fleury. Iza le izy Monsieur Fleury. Afantaranao hoe nisy olona nanao nivatsy nankohonana, nivatsy tsinjo, akaly tsinjo sy ny karazany, eno ity. Ao anatin'izay dia ny antsointsika hoe FSS na filet sociaux de sécurité. Tetika saroa lehibe no fampiarina ao anatin'ny FSS. Ny voalohany dia ny vatsy nankonana izay tanterahana eny anivon'ny distrika iraika ambin'ny folo eto Madagasikara. Samby nahitsika tamin'izany andro any. Vola taratasy amin'aty-gony maromaro no zarainy ny Ramatoa Onikina ho an'ny vahoaka tamin'izany andro any. Ho an'ny contrat de communication moa dia hoe vola vaizy ireo. Vola avy amin'ny Banque mondiale amin'ilay vantsinankonana io tompoko. Ary tonga dia nomena tolo-bototra ho an'ny malagasy. Mba nahita an'izany ve tsika tamin'ny andron'ity Andry Rajoelina ity? Nizara kely tatsy izy, tsy nisy fotoana ao anatin'ny herinandro tamin'ny fotoana nizarany Ramatoa Onikina izany ka tsy mivoaka tamin'ny télé sy ny radio ary izany. Nahita an'izany foana na ny TV plus ary namoaka an'izany. Toizatsika. Ty le famatsimbona avy amin'ny fitondram-panjakana, avy amin'ny banky iraisam-pirenena, tsy resabe intsony fa tonga any paosiny vahoaka malagasy mihitsy amin'izay ny famatsimbona manomboka izao. 4,000 ariary isaky ny 2 volana. Olona miisa 5,000 sy 1 alina. 4,000 ariary. Olona miisa 5,000 sy 1 alina no nisetra izany. Aizany amin'izao fotoana izao. Izay nataoko aminareo hoe le vaovao mafaly tian'ny malagasy anie le fikafika. Makarary azy milaza marina izany Fleury Rakotomalala, dia Fleury Rakotomalala indray no painy. Fa tsy fantany akory hoe izy io ne tokony azo 4,000 ariary isaky ny 2 volana. Lasy 10 hetsy no mahazo tosika ara-bola ao anatin'ny tetikasa vasinankonana mandritra ny 7 taona. Izany hoe manomboka ny 12 ka hatramin'ny 7 Ao anaty fampidiniana sahady izay amin'izao fotoana izao ny ahazoana 500 tapitrisa dolara amerikana sy 50 millions de dollars indray ahitavantsika ny tetikasa arakilaina ho amin'ny fianakaviana sahira manomboka. Tamin'izany izany dia efa négocié io 150 millions sy ny avin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina io. Tapitra ny fandaharana, andefa hira anankiray tsika, hira fanentanantsika, dia fanao velomitsika mianakavy satria izay ny vita androany. Amin'ny talata indray ny rendez-vous raha sitrapon'ny tompo. Ity hira ity moa dia tsy mamenatra ny team mampiasa azy, nefa ilay olona tsy salama, tsy fantany akory,
tsy fantatry ny filohan'izany timiny zany akory na mamangy an'le olona raha dia nefa niran'ny olona ampiasaina ao anatin'ny feo tena hoe feno fiatsaram-belatria ndavara izay tapakevitranandeha maro no tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita fa izay mifidy jamna kosa valalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa ela no tapakevitra fa niandranaoa fa anyoane mbola misy azo atenena olovansika katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambony katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambony izay tapakevitra mifody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay mifidy jamna kosa tsy tonga tany miadidino miagosa mienalany fa izao zany efa ela no tapakevitra fa niandranaoa fa anyoane mbola misy azo atenena olovansika katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambony katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambony Madame Kurana Sherie, singing Jacono. Nani Tim Kurapka Sherie, feeling no go. Manchmalo Sherie, Stavanga Sakamalao. Manchmalo Sherie, Manchmalo. Sigara Mutola, Sigara Mutola, Sigara Mutola Sherie. Manchmalo, Manchmalo, Manchmalo Sherie. This
notapa moramora tufurinzari alatsikaruesheriasorini matambe anovavanosimarisapafatsorengi nuno anotsika bisibiski filu matambara bedo kuramagengi 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 sheria Manchimalala, 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 sheria alona sika kuranga piretu kusigara madola sumar malolo sheritanu bwani kasuka atsike timilani kura pakana nisima ngongo ama sipila kreativo finanga sigara madola sheria Manchimalala, 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 sheria Eny ary a. Anao ny veloma mandra-piona sampy tsara aby atsika. Mandrapahoana atsika any amin'ny faritra avaratra, matsiaro ireo akama rehetra. Tahaka izao atsika manao mitono mouton eny amoron-dranomasina na mitono laoka. Mandra-piona, je pense à vous, mandra-piona tokoa, veloma. Avy miorana zany